fa hoan'ny eto antoerana ihany koa hoan'izay taranja baolina lavalava izay ihany eo anivon'ny section ny fikambanana maro vahoaka no mikarakara fiadinany amboaran'ny fahaleovatena tsy tonga niatrika ny lalao manasa-dalana izay tokony naverina androany na ny Tam Manosbe na ny USA Anakady Fotsy mitondra fanavana mikasika indrindra izay ny mpikarakara ny faninanana. Samy tsy tonga niatrika ny lalao manasa-dalana amin'ny fiadinany amboaran'ny fahaleovatena ny Tam Manosbe sy ny USA Anakady Fotsy izay ifanandrina amin'izany lalao izany. Araka ny fanapahan-kevitra noraisin'ny mpikarakara mantsy dia anio ny tokony hamerenana ity lalao ity noho ny disadisa anisy teo aloha noho izy ireo samy tsy tonga izao. Ny lalao moa zany androany dia nanjanona no ny antony efa tombotaratra vao nampahafantariny zareo zay hoe tsy ho avy handray an'ilay lalao izy. Ary zay efa nampahafantatra azy efa herinandro zany nampahafantatra no makatany lakamisy efa nampianjo azy dia niresaka taminy efa hoe no ny fandaminana fahitana organisateur azy sy ny ray aman-dreny zay mpanohana antsika dia averina ny lalao mba hitana ny tena hoe reto mipandresy mba sy am'ty sahala hely ny an-tany isakilany ary amin'ny matoritoratoritra azy dia nanaja azy zay efa nanaiky daholo amin'ny mpilalao nefa moa ireo samy mana mpitatana azy dia mpitatana ny miteny hoe tsy hanao irery zareo androany tsy afaka nanao fampilazana ho an'ny vahoaka ntsony izay ka dia latsiny zany amin'ny vahoaka tonga maro be hijerandreo lalao reo noho izany emfa na dia mipitsara rehefa nanaiky fa hitsara ny lalao ary hitanao nga tonga reo daholo mipitsara noho ny lalao ka dia lalao zany tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra sy eo amin'ny URC mba mitady fotondro fa tsy maintsy zay tapahana io ihany manao amin'ny URC amin'ny mitady fotondro na amin'ny fito ambin'ny folon'ny volana jolay na 4 na 8 ray amindreo nanaovana asa dia eto amin'ny kianjan'ny makiana nanaovana. Misy ny fifanarahana amin'ny lalao ohatran'ny tony nanaja an'izay ve zany ireo filevana anankiroa ireo sana tsy ary tena eo vao fitaka nareo mpikarakara. Tamin'ny fifanarahana tamin'ny voalohany zany efa mena azy ny fanajana zay mifanarahanay dia avy eo raha mamerina baolina zay mbola manaiky koa zay amme satria zay mamerina an'le baolina mbola manaiky zay amme cote part ny tokony anaovana azy eo final moa fa misy fanarahana manokana ho an'ny final ary matoa zay manaray amareny mpanohana tsy afaka namitaka an'izany zay fa tsy tizina hatrany farany lalao ary mazana ny mevrataka an'izao anatin'ny stade olympia dia efa œuvre dia ny organisateur no tokony fanapahana farany. Totosa daholo kosa tamin'ity tolakandro ity ny lalao manasa-dalana rehetra ho an'ny SCAS division voalohany elita voalohany mbola tafiditra amin'ny fiadinany amboaran'ny fahaleovatena ihany izay karakarain'ny fikambanana maro vahoaka. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny lalao manasa-dalana izay nikatrohan'ny FBM Bemasandro manao akanjo mainty amin'ny sary sy ny aigle vert manao akanjo fotsy. Iry zareo Bemasandro teto ny voaka mpandresy tamin'ny isa 720 no 12. Toy izao kosa ireo vokatra tamin'ireo lalao manasa-dalana hafa. Ny 15 fahana-pasika nandresy ny Somasida Ampefiloha-Ambodirano tamin'ny 7-13. Ny RCI sy ny 15 avenira ny Sarakaatsala 9-9 taorian'ny fampiarana ny fitsipiky ny faninana nefa dia ny RCI no nivoaka mpandresy. Ny Jamaika kosa nandresy ny Balami tamin'ny isa 13 no 12. Kiatroka amin'ny lalao famarana izany ny 15 fahana-pasika ny RCI ny Jamaika ary ny FBM Bemasandro atsapaka moa no anaovana izay hikiatroka amin'ny lalao famarana izay araka ny nambaran'ny mpikarakara.